Efa nivoaka kosa ny jijim-pitondrana mikasika ny fampiakarana ny karaman'ny mpiasa eo anivon'ny sehatra tsy miankina izay nanomboka manankery moa ny volana martsa lasa teo izany. Raha ny fanamariana izay nentin'ny talehan'ny asa eo anivon'ny ministeran'ny asa mpanjakana ny asa ary ny lalàna sosialy nandritra ny fiainana tamin'ny mpampalahala vaovao izay notanterahana teny amin'ny 67 hectares. Efa ofisialy izao ny fampiakarana ny karama eo amin'ny sehatra tsy miankina izay manankery nanomboka ny volana martsa lasa teo ka misy arak'izany ny antsoina hoe rappel. Ny talen'ny asa no nitondra fanazavana mikasika izany nandritry ny fiorana tamin'ny mpampalala vaovao izay notanterahana teny amin'ny ministeran'ny asa mpanjakana ny asa sy ny lalàna sosialy teny amin'ny 67 hectares. Zao izany vao tena ofisiel mivoaka zany le décret numéro 2013 476 tamin'ny 18 juin 2013 mikasika ny fampisondrotana ny indisy sy ny salaire minimum d'embauche et d'ancienneté par catégorie professionnelle. Fantatra ary fa tafakatra 800 ny karaman'ny mpiasa eo amin'ny sehatra tsy miankina ho an'ireo izay tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe secteur non agricole dia lasa 720 sy 7 sy 2 ariary isam-bolana ny SME na ny salaire minimum d'embauche ary 20 sy 500 sy 7 sy 2 izany ho an'ireo tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe secteur agricole. Efa miparitaka eny amin'ny faritra izany décret izany ary tokony efa manomboka ny fampiarana izany. Ny tsy fanarahan'ireo mpampiasa izany moa dia azahoana sazy. Efa manomboka manao contrôle d'application ty zany ny any rehetrarehetra any. Sy de mauvaise foi ny mpampiasa io fa ndraindray misy difficulté. De ohatra hoe ny sasany mangataka hoe aloha rangamba payenay aloha le izy de ny rappel mba ataonay échelonnement. De ny sasany mangataka hoe zay nagnaty tena ohatra hoe misy pénalité mahazo anay ohatran'izao ohatra hoe amin'ny douane de mba mangataka zay mba mivolona manaraka zay ny manao application io. Zay ny matetika misy any amin'ny secteur formel fa ny secteur informel zay betsaka mihitsy amina saison amina période de crise ohatran'izao. Mitsiry misy le secteur informel sarosarotra ihany tsy fainareo sarosarotra ny manery anazy anaraka amity. Anisan'ny mahazo fisondrotana ihany koa ireo mpiasan'ny sehatra tsy miankina efa misotro ronono. Nambaran'ny solotenan'ny CNAPS fa samy hafa ny fisotrondronono eo amin'ny sehatra tsy miankina sy eo amin'ny mpiasa mpanjakana. Ny taux de cotisation any amin'ny CNAPS sy ny any amin'ny CRCM dia samy hafa mihitsy. Ny any amin'ny CRCM ny amin'ny 20%, ny aty amin'ny CNAPS 14% dia efa eo zany dia efa misy elanelany amin'ilay kajina cotisation ahafahana calculer an'ilay pension an'ilay olona zany rehefa avy eo. Satria ny aty amin'ny CNAPS moa tsy resaka pension fotsiny fa sady resaka allocation familiale, misy ny prestation familiale, misy ny accident de travail sy maladie professionnelle dia misy ny retraite. Dia zay zany tsy mampitovy amin'ny base de calcul amina pension amin'ny fanjakana sy ny amin'ny aty amin'ny CNAPS. Amin'izao fotoana izao dia fantatra fa mahatratra 5,000 sy 4,5 eo ireo mpiasa amperinasa izay voasoratra eo anivon'ny CNAPS.